Fanamby lehibe amin'ny fametrahana ny tahirim-bolamena nasionaly eo anivon'ny Banky Foiben'ny Madagasikara na BFM hoy ny gouverneur ny fifehezana ny lalan'ny volamena ka azon'ny BFM mividy izany. Hatramin'izay tsy nioatra ny 3 taona ny volamena naondra Madagasikara. Salanisa izay ambany dia ambany raha oharina amin'ny tena izy marina izay voatrandraka eto amintsika ka ny fisian'ny tahirim-bolamena nasionaly dia ahafahana manamafy orina ny sandan'ny ariary. Araka ny fantatsika dia mana tahirim-bola iantohana ny ariary ny Banky Foibe. Ny tahirim-bola misy eo amin'ny Banky Foibe amin'izao fotoana dia dollar américain sy euro. Ary misy ihany koa efa misy kely ihany volamena. Fa ny hevitra zany dia anampy ho atao bebe kokoa ny volamena ao anatin'ny tahirin'ny Banky Foibe satria izany tahiry zany no anisany mamafy orina sy manamafy ny herin'ny ny vola anankiray. Nisy ohatra ny raisiko teo hoe raha ny Banky Foibe any Europe no resahana eo amin'ny 20 isan-jato ny tahirim-bolany zareo reo dia volamena. Zany hoe karazan'izany zany tiantsika ho atao anampy ny tahirim-bola ny tahiry volamena hanamafy orina ny vola ariary zany. Andraikitra roa samihafa kanefa mifameno ny raisin'ny ministeran'ny Harenan-kibon'Tany sy ny Banky Foibe Madagasikara atao anatin'ity fifanaraham-piara-miasa ity. Ny ministera no mametraka ny rafitra rehetra tongavan'ny volamena eo amin'ny Banky Foibe, saingy rahan'ny rotonta kosa ny lafin'ny fifandaminana ara-teknika sarabola. Fisehoan'ny fiaraha-miasa dia ataontsika hoe mametraka ny lalana rehetrarehetra na ny atao hoe ny rafitra rehetrarehetra atongavan'ny volamena eo anoloan'ny Banky Foibe ny Madagasikara ary hividianany an'izay. Zany hoe raha teny zany misy amont sy avalina le andraikitra. Fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay nefa zay mifanampy zany amin'ny fanohana ny amin'ny paikady rehetrarehetra araka ny tenenina teo hoe na eo amin'ny lafin'ny fandaminana na eo amin'ny resaka teknika na eo amin'ny lafin'ny alabola zany fa le fifamenoan'ny andraikitra dia rehefa voangona le volamena dia mbola avadika volamena manan-danja hors monétaire angamba izy zany zao dia tena hoe andraikitry ny Banky Foibe. Averina zany izy hoe misy andraikitra to samihafa kanefa mifameno ahafahana mametraka an'izay tahirim-bolamena nasionaly zay. Resaka traçabilité ana volamena dia inany misy atona hoe lalan'le volamena aingany amin'ny mpangady amin'ny mpanangona ny comptoir ny mpanondrana dia ao anatin'izay zany efa misy paikady ahafahana mitsofoka mifesy miditra bebe kokoa ao anatin'le izy zany amin'izao fotoana izao ary zay le isian'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Banky Foibe Madagasikara moa zany. Fa raha fezina le zany dia zay le lalan'ny volamena zay ho amboarina sy ho ampidirina ao anatin'ny ara-dalàna betsaka araka izay azo atao zany reo mpanao asa fiariana moa zany nampiatseritra ao anatin'ny lalan'ny volamena. Notosan'ny tolakandro teo teny amin'ny Banky Foibe Madagasikara teny Antaninarenina ny fanaova-tsinoa ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny ministeran'ny Harenan-kibon'Tany sy ny Banky Foibe Madagasikara. Ahitra 5 taona azo avaozina ny faharetan'ny fiara-miasa.